Araka ny nambara teo dia mbola maro ny ezaka miandry raha eo amin'ny lafin'ny politika manokana no asiteny amin'ity taona vaovao ity nandritra ny lahateny ny filoham-pirenena entina niarabana ny vahoaka malagasy amin'izao saramanitra izao dia nanambara ny tenany fa asa goavana miandry ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena izay efa natomboka tamin'ny taondasa iny. Ezaka goavana araka izany no miandry ny vahoaka malagasy indrindra ny mpitondra ihany koa ao anatin'izay sehatra ny firosoana fampihavanam-pirenena izay. Ry malagasy ray tanindrazana amiko, mila kolotsaina vaovao ny fanarenana ny tanindrazana iombonana. Iombonandrasantsika no milaza hoe zay tsy miady olombodo fa zay toy fo mpamosavy ary loza ho an'izay iaviny ny fanafitohinana. Ny mpakalalina tany amin'ny fiarahamonina, eny hatrany anaty fianakaviana aza, ny fivakivakisana arakevitra teraka ny fotoatsarotra ny diavintsika nandritra ny 5 taona ary nateraky ny fahatrana raha teo koa. Maro ny ratra lalina tavela ao am-pony malagasy ka tsy maintsy sitranina ireny. Amin'ny maray aman-dreny ahy sy ao anatin'ny tena fitiava-tanindrazana no nandraisako adidy hitarika izany fihavanam-pirenena izany. Niarahanareo nahita ny sarinay 7 mirahalahy mianaka mpitondra fivavahana sy izay filoham-pirenena 5, ny fanome tanana, ny fanome toky fa miroso amin'ny fampihavanana sika izao satria ambony lavitra noho ny amponiny tsirairay ny soa iombonana ho an'ny firenena. Tenako manokana dia mino fa dingana manandanja iny ka ho tandrovana tahaka ny anak'Andriamaso. Mino sy manantena fa toy izany koa no nandraisan'ireo ny fanome tanana rehetra aniny fionaniny. Tsy adidinay 7 mirahalahy mianaka irena nefa izany fihavanam-pirenena izany, fa adiditsika rehetra ry malagasy mpiray tanindrazana amiko. Isika isam-paritra, isan-tanàna, isam-pianakaviana, isan'ankohonana dia samy mananjara biriky ampanjariana ny fihavanana. Ny heritsaitsika, ny herim-panahintsika ary ny fitiavatsika ny tanindrazana zay ao anatsika dia tokony entitsika manontolo andravana ny efitrefitra mampisaraka sy mampifandrirotra fa hibanjinana kosa zay hiteraka ny soa iombonana. Koa aok'izay ny fampisaraham-bazana sy ny fampiadina ny samy malagasy. Iantso anao aho, anohitra ny fanakorontanana amin'ny endriny maro, ny fifanalam-baraka sy ny fitsikerana manimba ny fiarahamonina ary ny fanararaotana ny malagasy no ny fahantrany entina anakorontanana.